Ny firenena tena manao produit minier Canada, Australie sy sisany tsy hita voyou firenen'ireo tsy manao crime environnementaux toy ny hoe commerce na trafic international na amle ministre taloha diso le zavatra resahanareo momba ny arenakibony tany ary tsy tokony mieritreritra tsika hoe zay projet minier rehetra dia tena tsy tokony atao mihitsiny satria samy manana telefone tsika misy ny produit rehetra ao anatin'io telefone io misy produit minier ao anatin'io ny firenena tena manao produit minier Canada, Australie sy sisany tsy hita voyou firenen'ireo tsy manao crime environnementaux toy ny hoe commerce na trafic international na sokatra na varka sy sisany tena tokony avana zany ny fitrandrahana arenakibony tany sy ny crime environnementaux hafa ary misy lalàna amin'ny fianio misy ministère ny arenakibony tany misy ny OACIE ary tsy tokony hoe ratsy daholo tiako resana amin'le ministre taloha diso le zavatra resahanareo maro be ny zavatra efa nazavainay raha mikasika ny base toliara misy dikany ny resako an'izany satria resaka tontolo iainana le izy resaka fiarahamonina le izy ary ny antony nampiala anareo teo ireny adalàna reny dia za tsy manana fanontaniana napetraka aminao tsony satria nareo efa miala ny ongana dia raha mbola misy andehanao adalàna ohatra nyreny nataonareo reny eo miongana koa za dia miteny an'izany zay le izy andraso aza tapahanao za manaraka sy fotoana lavabe satria important be le zavatra resana satria dia zao le izy le zavatra tiako resahana ao anatin'ny era protégé le zavatra andiarovanay za tsy te hiady amin'io tsy io ny asa tiako atao za mpanakanto ny asa tiako atao fa obligé tsy maintsy miresaka amin'le izy dia za zany eto i ministre Gasikara ampitaina amin'ny mpitondra fanjakana misy amin'izao azo atao mampandroso ny ety ambony tany any amin'iny faritra iny tsy voatery mandeha any ambany tany mamokatra io azo izahantany io misy fanjonoana any azo amboarina zay politika zay afahana mivoatra fa tsy hanimba ny fahasalamana tsy hanimba ny ranomasina tsy hanimba ny tontolo iainana ao anatin'ny aire protégé le izy na ny vazahany andafy mitrandraka an'io tsy any anatiny ala misy baobaby na aire protégé misaotra petsaka tompoko manakambara ve Max Fontaine alohan'ny andehananao ny efitrano satria zay fangatanao teo marana koa azy dia mamerina ny teny fakasitrahana moa an'izay fanasana izay ny tena antony resaka androany moa ny fandraisan'ny tanora andraikitra ao anatin'ny siatra politika araka nyteneko teo za moa efa hiala lavitra ny siatra politika mety hiverina hianatra mihitsy fa makahery an'ireo rahalahy tanora rehetra hafa izay tena mbola vonina andray andraikitra ary mino aho hoe zay zavatra ho tapahana ao anatin'izay consultation nationale ireo dia mireflete ao anatin'io ny hevin'ny tanora ary tsy hoe ny tanora avy eto Antananarivo ihany fa ny tanora avy any amin'ny faritra parlementaire maro anisa manoana ny fitondrana na lay majorité présidentielle izy Tsimbazaza eo ihany koa ny fomba fiady politika apetraka ry zareo eo anivon'ny vovonana Irmara sy ny antoko TGV amin'izao fotoana izao satria somary miova fijery kely raha zareo raha ilay taratasy nivoaka omaly nosy niavana Andriamatoa mila vonjy filo be raha sy Andriamatoa aja resampa iny ngamba anisan'ny asantsika resaka satria ary zareo zany amin'izao fotoana izao dia milaza fa dia mandala ny tandalana sy ny soatoavina républicaine ka dia manaja ny fanapahan-kevitry ny ACC amin'ny hoe fitarian'Andriamatoa colonel Andrianirina Mikael ny firenena zany hoe roa volana katroka androany moa ny fianianana dia misy ny fanampy betsaka atao anatin'izay hoe mongotra ny tsy matomanota sy ny fanitry be ny firenena dia ametraka tontolo ara-piariana ara-pandraharana mba mamiantoka ho an'ny rehetra hijery ihany koa ireo hoe pitsopitson-javatra mahakasika ny lafiny sosialy tahaka ny jirosano zay hoe isan'ny antony nidinan'ny vahoaka teny an-dalambe dia reny raha nahita reny moa ny valy ny erisetra sy von'olona maro samihafa habibiana tsoroa aman-tany
de iny tsy mbadikenina rasa rehefa nandray andraiky trany tafika rehefa hoe raha akoho zany ohatra de tena hoe novolosana ny vahoaka tena hoe natao zay tena hoe namoretana azy de reny ny vokatra ka somary manahirana kely ihany ty lafin-javatra ty amin'ny politika satria rehefa jerena zany misy karazana ohatrany hoe fomba viady miova hoe manaiky ny fanapahan-kevitry ny ACC fa mitady an'ilay antsoina hoe consensus de inclusivité zany hoe tsy misy faniliana fiarahana manapaka mikasika ny rahapirenena de ny zay isany hoe endrika anankiray zany ohatrany hoe aty amin'ny lafiny anankiray mantsy ny sotoavana sy ny hoe lalazaina ny itondrana ny tolona de tena hoe miala zay namotika firenena ary mila saziana ankehitriny de somary mandady ny tramo zany ao anatin'le hoe mitady fiaraha-mitantana fiarahana manapa-kevitra de amin'ny lafiny anankiray tonga any amin'ilay karazany fanozongozonana ihany koa ny fitondram-panjakana misy satria tsy maintsy andeha zany ny isany hoe mampimenimenina ny olona am'izao fotoana zao de ilay hoe tsy mila ny fisisihana sy ny fampidirana ny volomboasary ao anatin'ny rafitra maro samihafa ary amin'ny andanina zany tianozongozona sy maneho hoe tena ekipandreo any zay de ny olona moa samy tsara arak'izay tsarany eo fa any foana lay adihevitra hoe tsy misy fahamelana raha tsy misy fitsarana sy ny hoe ndariny mivoaka ka zay lay manahirana amty de zavatra ty hoe odintsita ve reo abibina maro lafy samy hafa izay hoe nataon'ny mpitondra teo aloha fa ankehitriny zany tena mandeha ny endrika sy tetika fanozongozonana ny ara-politika de tena hoe misokomiadana ny anatin'ny zavatra mitranginy any tambazotra tserasera eny ihany koa tena hoe fa nytotoana tsoroa matany ary betsaka ny nareo hoe ny aradisy nanohana ny tolona ary misy miozongozona ny fomba fijeriny sy ny fiheviny hoe tena zavatra mitombona zavatra marina satria misy zany ohatra omalina nomboka miparitaka indray ny karazana serasera zay nambara hoe nisy fionana nataon'Andriamatoa filoham-panjakana tamin'ny andro Rajoelina tany Dubai de tsy malaza saina ihany hoe tena azo atao hoe mamorona tsy miaro be fatantsika fa misy tena hoe zavatra inena etona hoe manaratsy sy manasoketa de mibetsaka moa ny maneho ihany hoe namboarina tamin'ny intelligence artificielle sy ny sisa efa nisany fanazavana ofisialy mikasika an'ireny hoe ditany Dubai reny fa magaga fotsiny zany raha mijeritsika sy mampatsiahany tantara hoe ty colonel zay mitantana amin'ny fireneny ty de efa tany amin'ny taona 2014 no isan'ny hoe jeriny fomba sy ny hevitra hoe ahoana aiza ny lalana de nosamborina miadariry koa tany nosamborina izy raha colonel anankiroa izay nampidirina ponja de tany amin'ny fiandohan'ny zany hoe raha izay nasazavan'izay de efa fanandrify tao anatin'ilay hoe etsy vahoaka sy tolona ny rahan'ireo collectif de candidat amin'izany fotoana de isany hoe nysamborina izy mirahalahy tonga ny janoary 2024 dia navoaka fa noeloina heritaona sazy miantona rehefa nolazaina fa hoe manohitohina ny filaminana anatin'ny firenena mitarika miaramila ikomy nambara fa nanao mikasanao fanonganam-panjakana ka lojika ve ny ateo arena hoe lay mpitondra teo aloha nanagada izay hoe efa ny toloma amin'ny vahoaka de lasa mifandinika an-databatra boribory ka zay inisany hoe endrika anankiray koa tiany avaty amin'le do volomboasary reto avohitra hoe mizaka manozongozana amin'ny fijery sy ny hoe fijoroana ara-politika asehon'ny olo-pirenena izy de tena hoe tiany hoe fa de hoe namana ihany leo mpiaradia amina ihany leo mba tonga n'ilay hoe fankahalana tonga tany amin'ilay resaka tena hoe fanaratsiana avolentana diabolisation ho an'ny fitondram-panjakana ka zay misy foto-kevitra zany tena ozongozonina lalatsaina tsy tena hotohizana fa hoe lotona amina zavatra takan'izany ka zay ny olo-pirenena mila mailo eo anatrehan'ireny hoe endrika fanozongozonana maro lafy samy hafa ireny de tranginy zany manamarika sy hoe iza misongadana am'izao fotoana zao zay tsy azo adiny tsy hita
marina hoe misy ny lesika ao anatin'ny fitondram-panjakana ary tsy miaro bevatany tsika efa miteny ihany koa reo zavatra tsy mety a reo zavatra hoe mila intsy a de zany isan'ny zavatra mitranga anankiray de raha ny zavatra hoe tena tongavana zany tia hanozongozana fomba fijerin'ny olona hoe mivoana mitolona tsika zao a tsy ao anatin'ilay zavatra ny eritreretana de zay ny rehetrarehetra moa mirarena hoe tsy andray anjambany a tsy hanovana bevatany araka ilay fifanorona sy fifanolora-kevitra tato anatin'ny antsomaly hoe misy ny zavatra tsy mety de resahana misy ny mety de mila hoe ampiana sy atosika fa tsy tokony andairan'la ny fandemia-tsaina sy fitondrana any anatin'ny hoe kolotsaina sy toe-tsaina mirefarefa reny za toko raha falamanana rehefa mahita nyreto le teo amin'ny fitondrana taloha reto de ohatran'ny mahatsiaro an'le fiteny taloha iny mihitsy any hoe raha voateniteny ny raha voateny ny lesoka de misafiny azy ny petakorona zany hoe raha voatoraka raha voatoraka tsy hoe izy fa oabolana hoe voatoraka ozy izy ny mamba de mahana zany ny lambo ohatr'zay l izy hoe tena eo izy miteny hoe zay tsy manaiky eo ndray izy miteny zay hiditra ao anatin'le izy ohatrany somary araka le tenenao teo hoe mahita zavatra teknika foana miala amin'ray de miditra am'roa miala anakatso de ambodepina fa de alao hoe raha mahita ary io nge mahafanaritra ihany ko hoe manana mpanolotsana ihany ko ny filoham-panjakany tokony hijery an'izy io satria tsy fantatra tsony ny namana sy le hoe ambodisy ino moa le filazan'ny tolo azy iny hoe tsy fantatra fa iny anjarany mijery an'iny fa zao kosa aloha maso mahita ny ditsoka raha hitanao fa tena efa hoe tsy ety le olona sisika hiditra de fa mba hainao ndray mandray ny fanapaha-kevitra fa ny tsy mety efa hita fa tsy mety a de ajanona fa mafy be le izy a hoe alo ndray ikena ndray ny asa izy mijery an'io gazety io mantsy tamin'ny maraina namaky an'io de ohatrany tonga saina ihany amin'ny maha-olo-pirenena zany fa tserajerajeratra ihany iny fa de tena marina le lazainao teo a raha mikasika an'izay resaka hoe filoham-panjakana zay efa miatra ny mafy zay zany izy a zao izy zany miverina ao anatin'izay ko de tsy fiarovana bevatany le izy fa mba arak'izay hoe nitolona ny raha nananao zay manohy anazy tsika lay fomba fijery zany na karazana hoe fehikevitra navoakan'ny ACC mikasika ny hoe fananganana vondrona parlementaire maro anisa sy lay hoe fialana tao anatin'ny vondrona parlementaire teo aloha nakany amin'ny maro anisa de tsy de tena manan-kevitra kanefa tsy tokony ampivoana ny hoe lalatsaina sy ny na iza zany lay atoky sy ny fomba fijeriny fa raha ny saromitranga zany aloha tena tsy mba zaza de reny raha nanahity reny hoe ny 20 tao anatin'ny ohatra mifaloy amin'le teo ihany io a tao anatin'ilay vondrona vovonana parlementaire Irmara dia nivadika anakanan'ilay hoe majorité présidentielle de ohatrany hafahafa ihany ao anatin'le hoe sakaiza mpandresy a sy sanatria hoe tsy ohatrany hoe teo hafa-maina sy tsy teo tompona ndraikitra tamin'ny zavatra nitranga teo aloha de io moa iaraha mahita de zany hoe ny ACC koa tsy de tena tsy te hiditra lalina tsy tena hoe te handray fanapaha-kevitra mikasika an'ireny a de ohatrany hoe metimety eny foana zay zavatra atao sary rehefa nitranga teto koa hatramin'ny hoe fanonganana filohan'androm-panjakana ary vitavita ho azy teto hoe satria nilazan'ny zavatra marina tsy mifanaraka amin'ny eritreritro mpitondra ny filohan'ny sena teo aloha Andriamatoa Hermanana de reny ny raha nahita reny ny zavatra nitranga hoe olona voafidy dia nongotana manta arak'izay napetipety azy teo a de reny zavatra nitranga tahaka an'izany ihany koa ny filohan'ny anteny miaram-pirenena teo aloha Ramatoa Christine Razanamahasoa zay hoe lany mbahoaka lany zato izato te anevon'ny anteny miaram-pirenena hitondra n'ilay androm-panjakana de reny tena hoe nongotana manta tsisy hatramin'ny zon'ny vahoaka zany hoe nahalany azy a tsy nondrarahina de zany lay zavatra mitranga eto zany de tena ohatrany hoe mijery an'ilay rafitra zay tsara ny fifidianana moa sy mitsara ny hoe manaraka ny lalam-panirenana sa tsy ny zavatra anankiray a de reny ny raha nanahity reny ka zay le hoe tsy de mahagaga loatra raha lay sary mitranga ara-politika fa indraindray sanatria ny vava so de lasa manomevahana lasa jurisprudence na hoe fakadaga any amina tsy fandikan-dalàna lay sary mitranga tsesatsiaritra moa iny fa zay nisan'ny hoe sary politika omaly de somary mifandraika kely amin'ny politika ihany fa mifandrohy amina hoe sosialy ihany koa de lay tranga
perquisition fopla moa zany natao somary tena mahitsihitsy na hoe fisavana tsy nanara-dalàna dia trangatery ambobaoatery rokatery moa zany io zavatra io tsy haiko tapabolana lasa izy iny na mihoatra an'izay tamina tranona be ny tanàna anankiray de mivoaka zany didy am'izao fotoana zao mikasika an'le hoe misy miaramila anankiroa de polisy anankiroa polisy roa polisy telo de misy civil midoboka ponja tamin'io raharaha io araka ny fampahafantarana ofisialy nataondry zareo eo an'io ministeran'ny fitsarana zany hoe endrika anankiray zany olo nanehoana hoe na asa mety mbola isazy ara-miaramila koatrany hoe sazy ara-pitsarana zay nivoaka fa de heritaona sazy miatra aloha zany no didany latsaka koatran'le onitra maro samihafa sy lamandy zay alohan'le olona voarory tao anatin'izay ka zay endrika anankiray zay maneho sy manamafy hoe nizaniza manao ny tsy mety dia hiaran'ny lalàna satria misy ihany koa ny aya maro samihafa miparitaka hoe misy fizavana tsy araka ny tokony izy lasa mivadika mety endrika fandropana sy ny sisa de ndrehetra zany tokony anaitra ihany koa raha misy zavatra mampiay hoe tena iraky ny fitondram-panjakana tokoa hoe reto andihan'olona reto ohatra raha toka mandeha misava etserosa sanatreny vava misantoka sy androba tokantran'olona ka zay lesona anankiray zany ty ho an'le hoe manapatra fahefana sy mieritreritra fa afaka manao zay tany kibony eto amin'ity fireneny ity manararoatra ny zava-misy dia mamorona an'ireny zavatra mamofady reny io hoe tsisy mamy mihoatra ny zanaka ozy izy ny tenin'ireo ray aman-drenitsika vahiny fa rehefa manaiky nono aifika